Matezatol manolotra ho anao ny l'invité du jour. Matezatol manolotra anao ireo amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Lasy tokovavy ankafaliana no iarabanantsika rehetra miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ao amin'ity alina ity tonga soa isika ato anatin'ny fandarana l'invité du jour izay mandroso any tokatrantsika tsirairay avy ary manasa antsika rehetra iaraka aminay hatramin'ny farany. Androany isika dia manana vahiny manokana ometsika voninahitra manokana satria dia anisan'ny reharehan'ny malagasy reharehan'ny Afrika manontolo manampahaizana malagasy ihany koa no vahintsika tsy zany fa i professeur Ratsimbazafy Jona miarabanao professeur ary amanasanao ihany koa androso anaty efitrano ary. Ampifaliana sy ampitiavana lehibe no tafahoana aminao indray professeur Jona Ratsimbazafy ranomarina dia tany amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana May taona 2024 no niaraka farany teto amin'ny fandarana isika antonano maro no nidedavana anao mba hiakatreto indray tanteraka zany androany fifaliana ho amin'ny tenako fifaliana ho amin'ny fandarantsika ny Real TV Madagasikara no miarabanao ary misaotra anao nanaiky nasain'ny fandarana toka. Tena fifaliana ho ahy tokoa Gasikara no tonga eto amin'ny Real TV indray androany tena faly mihitsy aho ary faly koa miarabantsika rehetra isa tokantrano naiza tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany manaraka an'izao fandarana zao dia faly miarabantsika rehetra any amin'izay toerana misy antsika ka dia mankasitraka tompoko manaraka izao fandarana dindinika ambany tafitrano ifanaovako amin'ny rahalahy zanaka Gasikara fenosoa zao misaotra tompoko. Mankasitraka indrindra professeur mety velim-panontaniana ny any tokantrano hoe fa maninona no rehare ny malagasy Afrika ianao maninona no mirehare aminao izahay dia ho azavaiko eo ihany ny antony satria voninahitra lehibe hoy ranomarina miezaka zany ianao mitady hoe aiza ny momba an'ity vahiny ity dia ampifaliana no ilazako aminao professeur ary ho asehako ny any tokantrano fa 10 pejy ny CV anao hitako asa mafisinao velo ty amarinao sa dosinao fa de tena hoe 10 pejy ny CV ny professeur Jona Ratsimbazafy diky zany fa tsy hoary ho voatanisety zany no mahakasika anao fa raha fitinina fosiny ngamba ny andraikitra aloha araka nambarako teo dia ianao zany dia professeur anisan'ny malagasy tena nivoy ny ataontsika hoe primate ianao raha ny marimarina konkoa ny biby izay tena mampiavaka antsika malagasy raha tsy resaka akoatra amin'ny makidy Madagasikara isika. Ianao dia président du groupe d'études et de recherche sur les primates du Madagascar na ny GERP azonao azavaina kely velo professeur le GERP. Eny tompoko ny GERP dia fikambanana zay ivondrona ny pikaroka tsy mipikaroka ihany moa zany fa reo olona ty ny Lémurien de ny GERP zany foron'ny professeur Berta Rakotosamanana izy io tamin'ny taona 470 700 tamin'izany ny tenako mpianany ary anisan'ny membre fondateur zany mpikambana mpanorona ny GERP nisy valo izay niaraka tamin'ny tompoko vavy Berta Rakotosamanana ka ny tanjona teo Madagasikara anisan'ny manana ny varika na primate be indrindra anisan'ny be indrindra eran-tany kanefa tsy nisy zay fikambanana mampivondrona ny pikaroka zay dia tapa-kevitra zany ny tompoko vavy professeur Berta Rakotosamanana nanorina an'izy io dia ny tena moa mpianany dia niarana nanorina azy zay amin'ny heritaona ankalaza amin'ny 70 taona no nisy zany fikambanana zany ny tenako Berta Rakotosamanana zany ny filo namorina azy dia taorinan'ny nafatesany moa zany dia nasogina anarandreny satrany tena dia ny tenako indray zany no filohan'ny GERP ankehitriny. Zay ndray
fa ny faharoa de zay ny rezaka teo hoe riari satria ianao no afrikanina voalohany indrindra teo amin'ny tamitarany zao tontolo zao président amin'ny international primatologie society na ny IPS izany raha mba azonao azavaina kely ihany koa mba fantatry ny tokantrano. Marina tokoa zany ny tenako zany no ataoko hoe afrikanina satria zano amin'ny malagasy fa zano afrikanina zany flo voalohany hitantana ny IPS hatramin'izay dia na ny amerikanina sy ny japonais foana no famadibadika teo ny tantana an'izy io fa izao zany mba afrikanina ny tena mitantana an'izy io ny mandako dia hatramin'ny 2025 amin'io 2025 dimy amby roapolo sy roa arivo no faran'izay mandahako zay ary eto amintsika no atao eto Madagasikara zany ny fionamby iraisam-pirenena congrès international primatological society amin'io 2025 io amin'ity taona ity dia atao any Malaisie amin'ny dimy amby roapolo amby roa arivo dia atao eto Madagasikara. Eto Madagasikara mihitsy mbola voninahitra ho antsika ihany koa zany satria maneran-tany mihitsy no mantsy izy io. Miala tsiny fa maka fotoana kely ho antsika ny tokantrano iresaka kely makasika ny professeur satria tena zava-dehibe mihitsy ary zay ny teneniko hoe fotoana ihany koa zao iresan'ny manam-pahaizany. Ankoatran'izay ihany koa ianao dia directeur de l'Houston Zoo programme Madagascar asa ohatronotrona hoana ihany raha marina zany hianatra zany tany États-Unis tany nahazo ny doctorat tany PhD fa zany nody teto Madagasikara de teto ny asa tamin'ny fikambanana ONG Durel aloha Durel Madagascar programme de aveo satria fa mpikambana atao amin'ny GRP ihany fa za ihany koa zany asako amin'ny GRP io piasa ny Houston Zoo aiza misy azy any États-Unis état any any États-Unis d'Amérique izy io ka ny tenako zany no filohan'ny Houston Zoo zay programme ataony eto Madagasikara de dikan'izany zany isa taona ny tenako mandeha makany États-Unis sady mampianatra no amin'ny mampiasa ny Houston Zoo ny tenako zany. Azo adika ihany koa zany ohatrany hoe solo tena maharitra izy ireo zany raha misy programme ataondrareo eto Madagasikara zany dia ianao no misolo tena azy ireo. Ankoatran'izay ihany koa dia ianao dia vice-président de l'IUCN primate spécialiste groupe section Madagascar no mbola vice-président de l'IUCN fauna ihany koa Madagascar ao anatin'izay andraikitra zay azonao ampifantarina ihany koa IUCN fanafoizana ny teny Union internationale de la conservation Union internationale pour la conservation de la nature zay zany ny fanalavana an'le teny. Za zany no vice-président misy anankitelo zay ny anankiroa vice-président de vahiny fa zany malagasy vice-président ny UCN ho an'ny primaty eto Madagasikara raha mity moa zany primaty Madagasikara de ny lémurien zany fa iza ihany koa ny vice-président ny UCN faune zany hoe rehefa mety biby zany eto Madagasikara ny foibe moa zany tsy eto amintsika de zany faune de namana zandry mijoro ny flore plante zany satria ny biodiversité moa zany de zaraina am'le faune sy flore de zany faune de izy ny flore. Mazava tsara zany ankoatran'izay ihany koa moa tsy adintsika fa mpampianatra mpikaroko ianao eo anivon'ny université Antananarivo sy ny université ny Tomasina ihany koa raha tsy diso ary nisy vaovao eny koa professeur eto ianao anamarina na andiso fa manana ataontsika hoe vinavina an'olotra ny ataontsika hoe honoris causa ho anao ny université Antananarivo ihany koa atoato zay mbola tsy fantatra tsara moa ny angom-bavao hoe ovina izy io marina ihany koa ve zay. Eny tompoko raha marina zany tiako kokoa mampiasa an'ileo mpampianatra eto amin'ny université ny Madagasikara satria mampianatra eto Antananarivo ao amin'ny faculté des sciences responsable koa amin'ny médecine vétérinaire ny faune sauvage mampianatra ihany koa zany bon en école doctorale ny ESS agronomie de mampianatra amin'ireo toerana amin'ny université Ravetsaona privé moa reny de any Tomasina seiko mampianatra koa membre de jury amin'ny université any Mahajanga zany hoe université eto Madagasikara zany
marina tokoa zany a noho nyle mba ezaka za tsy mbola nazo an'izany mifankasitrahana hoe chevalier na officier de l'ordre teto Madagasikara zany koa tsy nisakana ny tena hiasa ho an'ny tanindrazana hiasa eto amin'ny firenena na mpianatra ny zaza malagasy ary zany zavatra any mba hitan'ny université zany satria raha mbola voka pikaroana aloha ampanetritena ny tenenako raha misy malagasy voalohany ny angamba faharoa nisy ny voka pikaroana scientifique ny resahako eto satria efa any ho any amin'ny telonjato any zany ny voka pikaroana vitako hatramin'izao sy ny fampianarana sy ireo ezaka sy ny fanohanana ny kolonga madinika teo amin'ny université dia izay zany de no nieritreretan'ny université Antananarivo en faculté des sciences hoe mba rariny mba tonga amin'ny fotoana hoe aloha mba tolorana ny docteur honoris causa Andriamatoa Jona Ratsimbazaty atao amin'ny raha sitrapon'ny tompo amin'ny fa 9 volana aogostra atao amin'ny faculté amin'ny amphithéâtre Q1 dia eto moa dia efa manasa sady natao an'ny rehetra zay afaka manatrika an'io satria misy famelabelarina zay ho ataoko amin'io ary aveo moa zany dia misy ny fametahana an'le lanonana zany en présidence ny université Antananarivo ka ny aina no mateza misy afatra mba tiako apetraka amin'io atao anatin'izay taona maro no andeha nalovana teny amin'ny université zeny efa teneniko moa zany fa ny zavatra ambaraka ohatra amin'izay dia fantatry ny olona hoe ny fiainako raha izany no miteny azy dia ohatra ny iceberg matetika le eo ambony rano iny no hitan'ny olona fa le atambanin'ny rano le nisin'ny ranomaso nisin'ny tomany mety mafana be mety lalina be iny tsy niteneniko mihitsy iny hatramin'izay fa amin'io izy iresaka ivoaka momba an'io hoe fa inona nahatongavana an'izay dia isorako sady ny université Antananarivo ary ny filohan'ny université Antananarivo indrindraindrindra zany ary io lanonan'io mazava ho azy fa teo ambany fitarenan'ny ramatoa ministra dia ohatrehana ihany koa ny ambassadeurany Grande-Bretagne zay efa isorana azy avy hatrany ihany koa zany lanonana zany misaotra indray tompoko. Mankasitraka professeur amaranantsika azy membre ny Académie africaine des sciences ihany koa anao sy ny Académie mondiale des sciences ihany koa misy andreo hoe aisa voaray koa ato sy hita koa raha azonao azavaina ihany koa reto akademia anankiroa reto angamba ya ngamba teneniko resaka akademia moa ndresahana za membre mpikambana mahefa na membre titulaire ny akademia malagasy ao anatin'izay ary ny tenako sy professeur Raoel Andrembololona ihany koa dia membre fellow misy mizara telo mantsy membre ao zay zany le membre zokony ao anatin'ny African Academy of Science ary koa membre ny the World Academy of Science maneran-tany eo dia zay sy professeur Raoel Andrembololona ihany efa nisy efatra efa nodimandry professeur Rakoto Ratsimamanga sy ny professeur Uverga Suzanne Ratsimamanga vadiny ny professeur Philippe Rasonevo ary professeur ny docteur Randriamananjara Rajon président ny Académie Malagasy taloha efa nodimandry izy efa mety asesy professeur Raoel Andrembololona zany no mbola velona membre ny AAS sy ny TOAS. Eny ary zay ny zavatra misy fa mbola tsy mamenatra na dia mialatsiny professeur fa reto moa dia davina tany amin'ny poste malagasy mihitsy dia fa dia gaga amin'ny tena fa isan'ireo tafiditra ao anatin'ny timbre ampiasain'ny poste malagasy ianao professeur Jona Ratsimbazaty anovako fanamariana kely any satria ingany mba ho diso fa raha ny fahafantarako ny olona atao anaty timbre zany dia olona efa nodimandry ny akamaroany miresaka ny professeur Ratsimamanga reo le mpanjaka maro samihafa reo le navita be ho an'ny firenena ianao nefa nyty mbola velona dia tafiditra ato anatiny zay ataontsika hoe timbre zay ampiasain'ny poste malagasy ty zany ohatra anankiray ihany koa satria tonga dia hitantsika fa anisan'le valopy ampiasaina ao anatin'le timbre tsy vitan'ny timbre ihany fa mbola misy an'ton'le carte postale tony asa raha mba azon'ny teknisiana alaina sary kely misy an'ton'le carte postale tony dia tafiditra ao ihany koa ny sarinao tsy tena araka firy moa za hoe nanomboka tamin'ny oviny izy ty no nampidiriny zareo ao fa dia anovako fanamariana kely ihany hoe tsy mampaninina ve zany hoe olona mbola velona tafiditra anaty timbre sa inona ny mety ho antony zareo ve ny antso anao sa ianao ny tena hoe za mba ataovy ao anatin'izy tony eto dia manatitra sy manararoatra misaotra ny fitondram-panjakana ary misaotra ny ministère en poste zany ny antso satria ny fahafantarako tokoa dia olona efa
olodimandry no atsona natao posta ary olo malaza ary raha ny any États-Unis aloha ny eto Madagasikara tsy fantatra olona efa nodimandry 5 taona lasa zay vao azo atao timbre reny olo reny za mbola velona kanefa dia natsony posta hoe satria talohan'io dia ny fankalazana ny 50 taona any Mahatma Gandhi ary talohan'ny Mahatma Gandhi ny papa de tonga de tamin'io taon'io zary hoe gaga natsondrareo hoe ianao no safidianinay ho atao timbre de ino moa ny azoko atao fa de misaotra betsaka ny anankiroa izy ireo ny anankiray nisy an'le lémurien le vary kelikely zay nampitondraina ny anarako zay navoaka tamin'ny taona 20 sy 20 le microcebus jonai de ny anankiray zany le carte postale sy le teo de nitenako zany hoe nataondry zareo le pikaroka zany nampitondra ny anarako an'izy mba vokatry ny asa mba nataon'ny tena hatramin'izay ka tamin'ny 20 sy 20 nahitana ny voaka ofisialy zany io varika vaovao io zany varika fara lémurien fantatra ny farany hatramin'izay de zareo teny hoe ampilatanany Gascarine de aveo zany de zareo no teny hoe aloha le lémurien mitondra ny anaranao sy ianao satria fa fantatra zareo ihany koa satria nanohatra an'ireny boky de hoe Lémur sauve Madagascar de namoaka an'ireo zavatra maro io miposta nisy carte postale nisy an'iny valopy iny navoaka ny zareo zany ary io andefasana taratasy manera-tany 4,000 ariary ny carte postale ary tsy reo moa ny lémurien ho anisy lémurien sasany ihany koa fa de nasongadin-drareo manokana mihitsy navoaka tao amin'ny Carleton natrehan'ny ministre ny poste tao tamin'izany nisy sénateur tao nisy loholona tao nisy solom-bavambahoaka tao nisy olo-tenany ministère-ny le haute cour nanatrika tao zany name voninahitra an'io zay manatitra manaroatra zany zao isorako an-drareo reo isorako amin'ny fitondram-panjakana zany nanovany azany poste izany zany ka timbre zany sy carte postale zany fa sy zava-dehibe zany mbola hitako de mbola velona koa fa tsy rehefa maty avao natao an'le izy mankasitraka tompo eny ary amaranantsika anazy boky nosoratan'ny professeur Jona Ratsimbazafy nahagagana satria raha ny lohateny zany araka ny fahitantsika azy ato de hoe c'est dans l'obscurité que les étoiles scintillent dikan'izay zany misy afatra tianao ampitaina ve hoe anatin'ny aizina ve no miseho ny kitana sy ny salama zany inona no mety anton'ilay safidy inona moa zany mirakitra inona ny raiketiny ty boky ty ihany koa professeur ao anatin'le ny boky iny de boky mitantara-piainako marina fa raha zay tantara-piainana ny aina ny teny zay tsy voatantara ao anatin'iny boky iny avokoa fa safidianana zany reo dingana maro nanomboka hatrany amin'ny hoe reto ny ray aman-dreny niteraka reto le euro reto le natonga ny tena ohatrohatran'izao tantara-piainako ny tantaraiko tao amin'ny tena ny tantarako piainako rehetra mihitsy no voalaza ao anatin'iny boky iny inona le antony hoe le lohateny le lohateny zany mazava azy ny kitana dia misy foana na mazava azy ny andro kitana mila raha toka rehefa maizina vao maika izy mamiratra ka raha ny lalana zorako teo amin'ny fiainana raha fitinina dia lalana sarotra raha ilaza ohatra ako za vao teraka dia manana an'ity tanako avy ity tsy afaka miakatra ty fa bataina ohatra zao zany hoe nanan-kilemy ny olona manan-kilemy zany tsy safidy vao teraka zany ny reniko dia nanana fahasarotana dia io ny etiko hatramin'izao sainginy mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe secret du succès ako tao anatin'ity tanako ity ary zay moa ambarako amin'ny fanolorana ny honoris causa io satria raha ka ohatra efa teneniko eto hatramin'izay zany de tsy niteneniko zay le ao anatin'le iceberg atao anaty rano nijery foana hoe inona ny zavatra ataon'ireo olona manan-kilemy reny efa tafita qu'est-ce qu'il y a dans la tête des hommes handicapés manana succès zany zavatra tsy tantarainao manolo zany fa ny ainanao ka ao anatin'io zany ny fianarako tany États-Unis za tsy afa-panadinana voalaza ao anatin'io fiainako niaraka tamin'ny fianakaviako fahafantarako eo amin'ny resaka politika za olo-pirenena ahoana mba eritreritra amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena zao mba inona ny eritreritra satria za olo-pirenena manana ny hevitro zany zavatra rehetra zany voatantarako ao anatin'iny boky ka nitanjona ao anatin'iny de zao zay olona mamaky an'iny boky iny de afaka miteny hoe zao aloha ay ve zao le fiainan'le professeur Jona Ratsimbazafy ary koa ampiakatra azy mihitsy ny ampirisika azy mandeha lavitra satria nitanjoko de ohatra inona moa no fifaliako raha ohatra ka ny anarako malaza eran-tany kanefa ny fireneko
na sekoly ny anarako any amin'ny farany tsy fifaliana mihitsy zany loha amiko ary zay indrina le boky iny soratana satria ny olombelona lena fa tsy maina tsy fantatra hoe mbola anana firotaona iainako eto tany a le boky iny zany amidy ao amin'ny librairie antso ao Analakely sy ao amin'ny Latao Concenté etsy tamora mety ho lafolafo ihany ny vidiny satria fotoana ela na fitadiavana an'io lohateny io ary amam-bolana maro io vao nahita zany hoe aloha tantaraina satria za zao eto mahita na ny kalitao an'le boky ary nge ny taratasy atao anatiny ohatsika pikirakira boky moa de mahafantatra hoe glacier papier glacier daholo izy ty lafolafo nanao an'le boky ary zay natao an'le tsy hoe natao boky tsy hoe iny boky ivelomako na hitadiavako fivelomana fa kosa hoe tantaram-piainan'ny tena le izy na rariny tena le izy de tiana ho zaraina de iny nataoko hoe vidy mirary satria tsy mifakaiza tsy nakatombony amin'ny mihitsy satria tsy io ny boky ataoko hoe ivelomana fa de natao fotsiny izy aloha sy tsitsika te anjifana io zany de misy andreo toerana anankiroa isotra ataoko onoa misy satria tamin'ny nanao recherche tamin'ny internet ihany koa de ohatrany nahita hoe asa hotolorana ve sa homena tsy de haiko tsara moa le izy fantaniko ihany fa misy an'le hoe psychologie ordre professeur Jona Ratsimbazafy any Amerika somary sahirana moa zany satria rehefa manomana ny fandarana otrotony zany de hoe mba ahafahana milaza hoe izy marina le olona de araroto kely ihany raha ohatra ka siraka professeur marina ve ny zavatra tamin'ny roa herinandro lasa zany zay za alina ny andro misy afatra tonga atao amin'ny WhatsApp olona miteny hoe misy maika izy misy afatra hotenena aminao olona tsy fantatro le olona fa afaka miantso anao ave zao de eny aro inona ny antsoinao de izy niteny teo hoe vaovao mafaly niteneniko aminao izy ihany fa azonao ny lokan'ny prix na award ny psychologie award any États-Unis misy an'io any San Francisco any Berkeley ka noho izany zany no ny asa nataonao teo amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana dia ianao no safidinay omenan'io mari-pakasitrahana io prix io talohan'izay moa fantatsika tsara ny namana ny zandry la professeur Lily Arson René de Roland na ameny National Geography izy ny lokan'ny National Geography de nakany États-Unis nakany Washington izy nandraina izy de fotoana fotorinana iny de mba nahazo koa zay mba zay zany mba fankasitrahan'ny olona ny velany Africain fa saky ny any avela moa zany tena mahita ny asany tena eo amin'ity fiarovana ny tontolo iainana ity zay sorako andrareo noho izany zany tsy maintsy makany États-Unis andray an'io loko io amin'ny volana oktobra fa le mpanao film zany alefa andrareo manokana aka film momba ny asy ny fiainako avy aty Madagasikara de madame zay zao zay Eurovine izy no afaka tonga aty afaka film de io avoaka io olanonana angeza be io atao any San Francisco any États-Unis amin'ny volana oktobra de sorako andrareo zany zany zavatra rehetra zany zanatra zany raha reo re andraikitsaritsaritra ny resantsika teo reo professeur arakao ihany ve satria président atsy vice président atsy mindraikitra an'izao mampianatra atsy arakao daholo ve zany professeur enjana le izy aloha matonony tena nanaiky andrena ndraikitreny tsy hoe hitaraina satria fitaraina na tsy mama olona sary de mbola io le hoe raha miara soratra masina izy de mbola toandro miaro de miasa fa rehefa ho avy fotoana tsy avitan'ny tena andrentsony zao zany mbola anatin'ny tanjako sy nyheriko de ataoko le izy raha zavatra tsy vita tsy atao marina fa tsy mora satria rehefa manao zoom zao miresaka amin'ny mpiara-miasa amiko amin'ny PS any Malaisie atao izy amin'ny volana me amin'ny alina amin'ny atoandro any amin'zareo ary amin'ny alina ty amintsika androany alina zao de efa tsy maintsy anao rapitsoalina zao de tsy maintsy anao an'izay ary zay zany le asan'ny tena fa de zao fotsiny za tsy anala baraka amin'ny fireneko za tsy anala baraka amin'ny malagasy za tsy anala baraka ny ray aman-dreniko satria ny olona mandalo mano lehibe any PSA io mitodika ety Madagasikara ny olona hoe inona ny vitan'ny afrikana iny za mba te metraka ny ditanako gasikara amin'ny fotoana maheo amin'le fitondrana ny tenako mba tsy ho tantara ratsy ny atadiavan'ny olona ny tenako fa mba hoe le malagasy nametraka an'izao ary eto zany de efa manao fanamby iarahako amin'ny malagasy rehetra amin'ny taona 5 tsika ianao ndray ny fiaonambe iraisam-pirenena ny fanamby de zao io no ataontsika fana tsara indrindra ary inona zany zavatra any tsy teny zavatra tsy vita ny hospitalité malagasy mivonontsika iaraka iarasa antsika rehetra mba atonga an'io tsy ho adin'ny olona ho avy olona anarivo no avy eto Madagasikara tsy zariry ny vitan'izany tsika rehetra voninahim-pirenena ny ao ambadika zany zavatra rehetra zany tsy ho vita korery io
ka zany zavatra any zany mba te metraka zavatra eo amin'ny tantarany tena amin'ny fotoana andalovany tena safidy le izy na hainao anao saratsy na hainao asa tsara za isafidy anao asa tsara tompoko mankasitraka indrindra professeur mialatsiny amitsika any atokantrano raha naka an'izay ampampitony zay mialatsiny aminao koa professeur satria za moa nangataka hoe mba aka minitra kely iresaka makasika anao zay no antony hoe reare fierté nationale mihitsy ngamba sy international no antony tena niresako andrendretrarehetra eny ary zay ny tiako hoe voninahitra raha sira koa professeur zara roa mazava tsara ny fandaratsika ianao moa nresaka teo amin'ny maolo-pirenena de tena nararotra kely indrindra fa manam-pahaizana malagasy anao zany mba iresaka nyty firenetsika ty na tiana na tsy tiana isan'ireo firenena any amin'ny rambony any tsika raha ny laharana aloha ny jerena tsy misy mamorona moa fa ny atotanisany hitatsika eo any ko reto le raha mafany reto araroty kely amin'ny maolo-pirenena anao amin'ny manam-pahaizana malagasy anao indrindra amin'ny ataontsika hoe nationaliste anao ihany ko satria nisy amin'ny tena mivoy an'izay fitiava-tanindrazana zay raha i professeur Jona raha tsy mba zafy mitapany farotsika no ifantoka ihany koa ho an'ity tontolo ny tontolo iainana ny fizahantany sy ny maro samihafa ity ka nanoboaka anazy aloha raha sitraka professeur satria no zany andraikitra maro be raisinao manerana amin'ny continent africaine manerana an'izao tontolo zao ny eto Madagasikara tsy lazaina antsony ono amba tsy iza tsy aritra afaka tsy mamaly professeur ve misaka zo-pirenena vahiny hafa akoatra mamalagasy anao tsara be mihitsy le fanontaniany gasikara zao a Jona raha tsy mba zafy malagasy ray malagasy reny ary tena makevoka azy malagasy ray malagasy reny zay satria ty Madagasikara ty nitahinjanahary manokana tamin'ny taona 13 sy 14 talohan'izay nisy nanafika teto Madagasikara teto nisy nanafika indro nisy nanafika saika maty mihitsy ny tamin'izay teny andalina de tena tafiany olona de tena nieritreritra hoe eto amin'ny tany koa tsy misy sécurité tsy misy an'izay satria nijimika andra mivoaka gazety mihitsy niary zany andra tany États-Unis any tsy foko États-Unis indetako hoe tranoko faharoa mihitsiny de nangataka mba akahazo green card moa de nahazo tamin'ny taona 13 sy 14 fanontaniana farany akanany décision akanany hoe andehanao sa tsy andeha andray antenao teo avao nieritreritra hoe raha izay fameloma Madagasikara zay teto no namela teto anteraka ary eto koa no faty de niteny atao hoe tsy andeha indray aho tsy raisiko le vazaha zany Amerikana atao moa teny safidinao zany ho visy tsy andeha indray namako tany États-Unis tezitra tamiko toly la vele ty hijanona amin'ny firenena misy alternance politique tsy aloha ve aty mba jerevy ihany fa aza ty tena etsetratsetra fa tena nanapa-kevitra hoe tsy andeha indray safidiko zay satria za te hitany ty fiovany ty Madagasikara ty ary tsy tsara vela tsy eto zo-pirenena anankiray ihany no zakaiko rehefa andeha any andafy mandalo amin'ireny consulat rehetra eny mangataka visa ohatra ny olon-drehetra reny noho izany zany Jona raha tsy mazafy malagasy reny misaka zo-pirenena malagasy ary fiairako mialatsiny amin'ny fitenina vahiny amin'ny malagasy ary mbola mieritreritra ny anovany ty Madagasikara ty alohan'ny ikipin'ny masoko mankasitraka professeur tena mandona ny fo zany mapetsi-po zany resaka zany ary ino fa tafitatra ihany ny afatra zany ao anatin'le izy ataoko seratretratsiaritra izy iny satria raha miresaka ny zavatra misy am'izao fotoana zao de ny actualité aloha de mijanona foana ny amin'ny hoe resaka nationalité ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny resaka ny fomba nazahoany an'izany de hoe naturalisation ny adihevitra tsy mety amin'ny farany izy io hatramin'ny androany asa manahoana ny fahitany professeur Jona raha tsy mazafy anio le atao hoe filoham-pirenena malagasy nivoaka tampoka efa tia-pamaranana no mandat fa ay mizaka ny zo-pirenena frantsay raha ny taratasy ny paritaka aloha jeretsika de misy an'iny certificat naturalisation iny toka sotra betsaka Gasikara nametraka amin'ny fitenenana olo-pirenena manana ny hevitra mahakasika an'iny hoe fizaka-tenan'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina zo-pirenena frantsay iny tsy hodikodina satria be de be mihitsy zany zao ny adi hevitra manodidina an'iny tsika
raha eritreretina firenena miainao anatin'izany hoe firenena manana ny findriana zany de misy lalam-panorenana mazava satria miady hevitra n'le lalam-panorenana dolodolo zao ny olona rehetra na tsy pahilalana azy raha iza zany tenenina safidy ny filoham-pirenena tena safidy mihitsy ny ary izy mahafantatra ny hoaviny sy ny hoaviny taranany ary marobe malagasy hoe ny zanako ny tsinjovoko aka nationalité hafa ako mba hanavotako ny zanako safidy ny olona tsirairay zany tsisy ifamizatsiny zany fa izao kosa resaka firenena izy ty tompoko filoham-pirenena amiko zany tsy mety le izy tsy mety le izy nisy zavatra vitany vita amin'ny filoham-pirenena ny ratsioelona teto nisy zavatra voatsangany nikipy kosa ianao raha tsy mahita an'izany zavatra any fa manjary lasa fankahalana fotsiny mantsy hoe tsy navitin'iny izy marina fa mbola anatin'ny fahasairanana marina tanteraka le firenentsika zao fa izao fotsiny hoe tamin'ny fotoana nanapahanyhevitra olon-dehibe izy nanapa-kevitra tsy mety le izy any tsy ady hevitra amina lalam-panorenana rehefa tsy ajaitsika io na mbola edina hevitra io dia aloha zany de entina tsy misy lalam-panorenana ty fireneny ty satria miteny dolodolo zao ndrehetra eritrereto hoe ny any États-Unis na de zoam-pirenena tokana azy ny anananao ka tsy teraka tao Amerika anao tsy mahazo milotsaka filoham-pirenena Amerikana ary zay no saika olana napetraky Donald Trump tamin'ny Obama hoe tsy teraka teto izy fa tany Kenya non tsy marina zany fa tao États-Unis de Obama Barack Obama niteraka fa saika nametrahany Donald Trump olana hoe fantaro fa tsy teraka teto io fa tany Afrika ny olona zany toerana naterahanao fotsiny ka eritrereto hoe mitondra anao zany le filoha dia ny filohanao antsy de za moa mitesaka amin'ny vahiny foana na le vahiny tena tsy mety zany izy manaiky ve nareo Amerikanina raha olona zoam-pirenena anglisy no fitantanareo tsy mety aminay zany izy ny olona tsisy anaiky an'izany fa eto amintsika moa tiatsika ty resaka mandanjiro aza tsy mampandroso rehefa tsy mety le izy de tsy mety tompoko ary tokony ho fantatry ny rehetra zany ary mbola betsaka afaka miala ampanetretena sy ampilaminana amin'ny filoham-pirenena za titeny am'izany aminy hoe monsieur le président nisy vitanao teto za tsy mankahala olona mihitsy fa efa zay ny safidinao dia mitondra le firenena malagasy kosa ngamba zany tsy mety intsony taorina ny nafatarana an'iny zay aloha ny hevitra ono professeur tena olon-dehibe tena ray aman-dreny zany ianao zany fa ny am'le hoe tsy mety ozy ianao satria tsy ny filoham-pirenena andro ratsioel reny angeno malagasy mizaka zoam-pirenena afy fa inona ny tsy mampety anazy no izy le filoham-pirenena ve no azonao ampifantarina aminay ve inona ny matsy mety an'le izy ao anatin'lay atao hoe fiandrianam-pirenena ve sa inona professeur ianao ihany namaly an'lisy fandrianam-pirenena filoham-pirenena zany filohan'ny tafika ao anatin'ny tafika zany findrianam-pirenena misy tsy ambaratelo ao anatin'izany za mantsy mba mahagaga ihany hoe lehibe ny tafikao zany teny hoe mety aminay io aizy ianao nahita ny États-Unis na France na reo firenena afrikany reo hoe manana zoam-pirenena hafa ny filohany eto amintsika ihany ve zany mety ka tsy mety le izy satria olona raha olo-tsotra tsy mampaninona mihitsy ny be de be zao ny firenena ao Europa neny zareo allemand na tsy filoham-pirenena azy ianao tsy manaiky mihitsy ndrareo an'izany manana zoam-pirenena anakoro zany sino ny japonais fa tokana ihany satria rehefa tonga ary ny fotoana matoa ianao manana fitandroa zany de rehefa tsy mety ny azy de tsy maintsy makatsy zay foana zany logika zay zany hoe mifonao tsy mipetraka ary zay mihitsy ny mantsy ny tamin'ny hoe raha mampitatsika tamin'ny andro fampanjaka nandroso kokoa zany ny firenena raha pitaina an'izao satria mpanjaka tsy nanany eritreritra hoe raha tsy mety ty andeha ho ariana any nariako andeha ho any velany fa ny mpanjaka tonga de teto ihany izy fa ankehitriny manana zoam-pirenena roa telo efatra rehefa tsy mety ny azy de andeha hivadika ary ny zanako ampianariko ary mahita an'izany université resaka an'izany motsika rehefa aveo mahampalahelo sy mahampahonenany zany université ampanjakana zany am'izao fotoana zao tena mahampahony za mpampianatra eny mbola tableau noir sy lakrena anoratana na ny ban ihany ko na ny ban azy toeram-pivoahana ihany ko hitako maloto tena maloto ary ohatrany hoe toerana fady ve ty université ampanjakany ty ho an'ny mpitondra fanjakany de le ministre nalefa foana isaky mba misy hetsika ataon'le université de iny le ministre mamiala tsiny hoe noho ny tsy fafahany de mizany mipetraka de misy an'lefa langazy discours diplomatique iny hoe noho ny tsy fafahany noho ny adidy sy andraikiny de zany no tonga ty le ministre foana na secrétaire général na ny reny foana fa l'université tena reraka io ny ianao io na nomezan'io lasiny ianao eto ianao tsy afaka de manjary le di ohatrany hoe amenatsiny foana fa migrève lave reo tsy mieritreritra
raha ianao no toerandreo mpampianatra ony anainy zao vacation hatramin'ny 2018 fa fitiavana mbola ampianarany raha zany tsy mandeha ny fampianarany eto hoe mora mametsiny fa iainy ary eto de teteny za professeur ny titrako any amin'ny ray alina ariary any ny ory ny ora ray nefa ianao adinevra mandeha taxi anao raha mandeha ndra tsy mana tomobilina tsisy tondranao taxi ray alina ariary raha tia ville tena mipetraka fa tena fitiavana na ampianaran'ny mpampianatra fa mora mametsiny eo reo mpampianatra eo de migré fotsiny mampijaly mpianatra vola ihany andreo ka rehefa retirety izy de tena mitanjaka ary sahirana ka mba jerevy any zay lafon'izay raha nareo mipetraka amin'ny toerandreo mpampianatra eo marina za fotsiny kosa te hiteny fa mila mpampianatra any ivitoeram-pikarohana amin'ny lanja fikarohana fa tsy hoe telopolo andro satria ny eto amintsika koa zany famezana culture ny telopolo andro andray volana rehefa tafiditra mpampianatra amin'ny université izy na mikariko izy na tsy mikariko ameo karamako tsy mety zay tsy zay ny fomba fiasa koa amin'ny université raha tianao hiakatra zany ny lanja sy ny université ivitoeram-pikarohana ny université voka-pikarohana zany takina amin'ny mpampianatra université tsy afaka tsisy vola aotra efatra mbe volo isan-jato ny nameny fanjakana ho an'ny fikarohana eto Madagasikara eto tontolo ny arena rehetra sarotra na ny fitaovana ihany koa zany fa mahita laboratoire zao tsy ampasapito tsy tezakaka hoe tena ty za zany raha miteny hoe namoaka andreo voka-pikarohana be deabe satria za miara-miasa mpikariko vahiny fa raha hoe tena ianao rery za tsy resaka amin'ny olona kamo aloha satria efa miandry retirety fotsiny fa raha tenanao rery sarotro zany ny olona zao zany laboratoire na génétique zany ianao amin'ny jirama matelavy io tsy afaka anao an'izany ianao fa voatapaka ny jiro de vita tsy afaka manao an'izany ianao ka le arena eto amintsika fa saiko vahiny tolotolo zany no lohany larana mitarika manao an'le arena de ohatrany hoe tsy maininina ohatran'le mpikariko malagasy ohatrany hoe metehitra mpikariko avy amin'ny velany mitady vola fotsiny nataon'ireo ka izy raha tsy ainana sy hitanao le zava-misy de mora le mametsiny aby no défi za moa miteny foana hoe amitovy manao miracle zay iny eny sanay anao voka-pikarohany anao fikarohana de zay takin'ny firenena eto de manararaotra miteny professeur Joël zay lehibe ny ISTN ery amin'ny université physique nucléaire ny impolo isan-jaton'io resaka olana mijirama io voavahantsika eo fa tsy mamela anjan'le mpikariko malagasy olon-dehibe miteny zany zay mahatonga teniny anarany eto fa voavahany io afaka vahany amin'ny alalan'ny resaka nucléaire io resaka jirama io fa de tsika de manafatra io foana de firenena mpangataka firenena androsy de amangataka visa am'izay tsy ameny olona satria tsy tiany olona ivoaka mifandray dolodolo io satria ambaniny toe-karenanao ambaniny toe-karenanao de manjary matonony ny olona ny fidy ao lehibe ny pièce mba hitan'le voka-pikarohana navokako ary marobe ny gasy mahay fa rehefa hodinao jidy izy de ohatrany hoe zao zany ny arena aotra faingo efatra isan-jato lehibe amin'ny Madagasikara amin'izao tontolo zao fa 5 isan-jaton'ny zavaboary eto ambonin'ny tany eto amintsika misy azy ny olana de zao diso lara-pahame antsika eto Madagasikara ataon'ny olona hoana moa tantanandreo ny tena nilanjan'le zavaboary sy eto amintsika eny tsy fantatry ny olona de raha miteny ianao ohatrany hoe miteny amin'ny olona tsy fantatra hoe izy de zay mahatonga ny olona ny vahiny tolotolo zany ohatrany hoe tena manam-pahaizana ary ny olona manam-pahaizana any andafy le teratany tazominy tsy avela mivoaka ny anao eto Madagasikara manao tanjona fantsofirana ny tany neviana manam-pahaizana satria tsisy miaino azy ary resaka an'izany moa tsika rehefa aveo hoe tirako misy niny aveo fa ranao kely fotsiny ary le satria tsika moa niainga tamin'le resaka zopirenena professeur aloha fa faranako ty satria efa te hipasady maheno an'izany resaka ao zany amin'ny professeur Jona raha tsy mba zafa ary ohatry ny ahoana ary mety mamaly ny atao hoe filany ny toerany filoham-pirenena ohatrotry ny ahoana ary ny profil na filoham-pirenena aminao zany maolo-pirenenanao satria efa pisaka ihany koa ny filoham-pirenena nandalo nandritra an'izay repoblika efatra ny fandimby zay ohatry ny ahoana ny profil na filoham-pirenena manana profil filoham-pirenena mihitsy tsika io zao nakarina ihany koa zao ny caution ny zay ho candidat mantsy ka araroto kely ihany ao anatin'le zao rehefa zay zany mba tsy iratsany hoe candidat 7 reo ratsakeo nakarina zany io ny caution 1 milliard de francs na 200 millions ariary rehefa nakarina le caution za zany tsy te ho voafitaka intsony tsy te ho voafitaka satria rehefa ny propagande
samy mampanantena volana makitana dolodolo mihitsy ny candidat rehetra hoe nao an'izao rahapisy ty de fona nampanantena zany tsy hoe mifoloan-kehitriny fa ny teo aloha nisy nanao an'izany be deaibe dolidoly de le olona koa moa roboka de zaraina t-shirt de zaraina vary kely firikapoka de zaraina sioskoveta de avy eo de disy fanantenana ny rehefa avy eo de mifaran'ireny filarana eny an-dalambe reny foana ka za tsy te ho voafitaka intsony ary ny olona afaka mampanantena zay ampanantena ho avy zany zao tsy hoely ka raha ny profil nao antaniny gasikary de zao tsotra ny ago rehefa nampiakarina aloha zany ny caution amin'ny filatsahana 1 milliard de francs de aleoko mba ampiakarina zany ny niveau na mifaizan'izay olona irotsaka filoam-pirenena eo farafaratsiny baka plus 5 niveau académique mihitsy farafaratsiny mba baka plus 5 mba olona manana master olona manana master no filoam-pirenena farafaratsiny ary tsy eo amin'ny ny filoam-pirenena ihany fa na ny amin'ny solombavam-bahoaka zany sa iteniny vavan'ny vahoakany iny rehefa avy eo nefa olona fa manjary lasa hoe betsaka mantsy mametsy io fa maninonareo manampahaizana mijery fotsiny amin'ny faravan'ny firenena fa tsy miteninareo nareo tsy mandray andraikitra etsetraetsetra mora no miteny an'izany fa izao raha afaka valiko zay fantan'izay de tonga de valiko gasikara sarotra be rehefa midesaka amin'ny rehefa tsy mitovy niveau tsisy resaka fanambanin'olona eo rehefa tsy mitovy niveau rehefa tsy nandalo am'izany université zany tsy hitanao fangiry firina teny sy ny lanjan'zany za moa miteny foana mpianatra rehefa miankadrena ankizy manao doktora hoe tsy hitanao ny tsiron'zany doktora zany raha mbola tsy nitomany ianao raha fa tsy voafetranao raha nitomany ianao hitanao tsara mihitsy ny amaminy ka izao iresaka ianao le olona tsy mahafantatra ny resana ohatrany hoe ianao indray natao hoe olona daly reto manampaizany reto miteny amin'ny fiteny tsy fantatra reto rehefa olona tsy nianatra na tsy manana an'le niveau no mitantana an'le firenena za gasikara tsy te ho voafitaka intsony aleo olona manana niveau olona nianatra mamela ara-pahamehana ny zava-dehibe ny fomba ny fianarana ny lanjan'zany fampianaran'zany zany fanabiazan'zany zany etika zany zany civisme zany fa tsy manjary iresaka rehefa avy eo nefa tsy mifankazo miteny ianao nefa tsisy miaino de ohatrany hoe le manampaizana tsy tena mandray andraikitra ny manampaizana fa tsy efa-tsy enona noho izany zany farafaratsiny mba miala nenina ampiakary koa le niveau atao volona manana master farafaratsiny niny amerikanina anie tsy maintsy olo mandalo université zay no mitondra an'le fireneny azy mazavany azy mba tsy hananany an'izay hoe surprise ratsy zay de manjary fetifety foana nataotsika fety mahafinaritra izy tsy mifety ndray nyreniko niady tamin'ny fahafatesana tao amin'ny hôpitaly tao amin'ny hôpitaly mpanjakana eto Madagasikara eto Antananarivo tena zay mihetsika raha ngah de vola efa amin'ny salle payante izy na teny mihitsy ny tamin'izay fotoan'izay hoe za koa tompoko dokotera fa dokotera ny biby fa na ny biby azy tambatambasana mivadika azy ianao mila vola mivadika azy maty ary mama satria natao dialyse fantatrareo tsara n'zany koa an'zany dialyse zany 4 millions isan-kerinandro ny naisy le rahalago 4 millions isan-kerinandro maty ary mambo avereno aminay le fanafody raha menareo za fotsiny teny hoe non négatif avereno le fanafody mangataka zany zareo amena an'le mpitsabo le fanafody tao liambona fanafody rehefa maty mamanay ary mbola resaka fahalovana fa rehefa avy eo gasikara raha menao de hitanao misy miteny hoe ny hôpitaly ny lohalarina sakianja mbola tsy manana ray aman-dreny na mbola tsy manana zanaka ny tamin'ny fahafatesana ianao de mbola tsy mitsabo olona na mbola tsy mitsabo teny amin'ny hôpitaly mpanjakana ianao fa mbola manana moyen nandefasana ny avanao tany ivelany fa rehefa natrehanao zany de hitanao miteny hoe misy lara-pahamena eto amin'ity firenena ity fa tsy iza moa tsy fety ho mahafinaritra no mifety fa tsy zany ilaza fahalovana tsika zao tena miainao anaty fahalovana tanteraka tsy mbola ampiray volana zay ny mpiara-miasa mpamily eo ambony fiara nitsatra tapoka ny ay an'ny fony ny tomobile mbola mandeha maty teo le na mpiara-miasa 5 taona ny rahanay ny chauffeurako zany fa teo anatin'zany volona mitsitry zany rangah ny polisy mbola mitady vola efa amin'ny hôpitaly privé ny hoe tsy maintsy alefany amin'ny hôpitaly mpanjakana io misy dokotera tao hôpitaly privé zany olona manana maizy azy ary hôpitaly manana maizy azy de aveo de hoe fa ahoana efa hôpitaly ny ato le dokotera tao miteny hoe afaka entina mody izy fa ny polisy miteny hoe tsy mahazo alefa ny hôpitaly mpanjakana de somazy zavatra iny mipotra somazy zavatra io amin'ny latsinainy io vomivoaka any amin'ny hôpitaly fa ahoana tia ny numéro ny telefoninay tia zany ianao iantso
anazy dia iresaka am'efa zay le izy Tonga de solona hoe tonga de solona voly io zany e. soa ary eto atompoka dia manararoatra misaotra ny lehibe ambaka kristianina mpivavaka izy nandamazy rehefa olona na vita tsara ohatran'izany kosa satria mpitandrana tao aminay niantso azy mpiara-mivavaka zareo samy mpiandry izy nandamazy afaka nylama ihany le izy fa raha le teo ambambany rehetra zany fahafatesana eny tompoko mivady amanjana mbola tsy voateny hoe atao hoana ny teny mivady amanjana satria olona tsy marary tsy manina mivoaka ohatrany tampoka ny fony mijanona tampoka ny fony ny tomobily mbola mandeha olona mbola miresaka zao zany dia mbola angatahanao tsolotra zany ny eto amin'ny firenetsika ka mety mbola tsisy an'izany tao an-tranonao zany mila hovaina tsy afaka iainao anatin'izany tsika zany fahalovan'izany za tsy mbola iresaka zavatra hafa za zao moisaky ny anao an'le zoma iresaka amin'ny any andafy amin'ny mahafoloany piasa amin'ny andrikitra be deaibe miferonaina foana hoe ho tapaka ave jiro miala tsiny foana na ianao tapaka aloha le jiro na tara ianao vao miditra am'le izy dia miferonaina foana eo ampisasany ianao vao feno savony ny vatanao vao tapaka ny rano zany foana ny ainanao hatramin'ny rovintsika ny ainao anatin'izany dia zany hoe mbola toizana 10 taona sy 10 taona manaraka eo tsy mety kose mila miofotsika ka zay indrindra no mahatonga atsika miresaka androany professeur hoe anatina fantrana lala Madagasikara ohatra zany resanao zao ary za tena mankasitraka anao amin'ny fahasahinao satria mila fahasahiana ihany koa manova n'ity fireneny ity ary lasa manjaka mantsy ny culte de personnalité ny fanatisme eto amin'ity fireneny ity lasa zany ny fomba fanaovana politika fa aminao ahoana ary ny fomba fahana manafaka ny Madagasikara ao anatin'izao fantrana lala zao manahoana ny fomba fita amin'ny tanana raha-mpanjakana zay tena mampiferinayna tsy fantatro ianao zay mpiara-miasa amin'ny vahiny io fa mbola tsy latsaka ny 5 arivo aloha le héros androany zay tsika rehefa nyverifie teny analakely ohatroatra zany le zavatra iainana professeur mamenatra le izy tena mamenatra sy mampalahelo satria tena tonga bakivaky sady marary mamenatra manjary tsy amezany olona asiny anao le izy rehefa tena mahantra loatra raha ny toerana misy amin'ny Madagasikara tsy rariny raha ny amin'ny fahadimy mahantra indrindra eto ambony tany petraka raha ny fanontaniana misy mantsy le volandresaka dia ny maly tsy miova ihany io tsy iova mihitsy fa ohatran'izao foana io ka reo foana neny ohatran'izao zay tonga eo dia mangorona dolidoly za aloha mieritreritra fa mbola azo atao manovan'io ary mbola misy olona afaka anovan'io mbola misy le tsy hoe the right person at the right place fa zao fotsiny tsy amena toerana le olona ahoana ary fomba satria raha hitatara olana eto tsika Gasikara raha nara-pitso maraina azy tsy olany mihitsy raha problème mandresana vazanga manetritritra ndao tsika resaka vahaolana raha resaka fahalovana mbetsaka ny resaka fahalovana eto fa hoe azo atao hoe manajanona zao raha raisina eritreretina hémorragie zao zavatra zao tsy maintsy ajanona aloha ny hémorragie tsy maintsy ajanona io fa tsy avela ity ohatran'izao satria mikolokolo efa lasa kolotsaina eto amintsika rehefa ianao tsy manao ny fiarahamonina ohatrany hoe olona mitanjaka dolidoly dia zay olona mikanjo no atao hoe tsy normal ny fiarahamonina mihitsy ny teny aminao hoe abordany io fa hoantsika rehetra miboridana dolidoly rehefa ianao tsy mametsy olotra amin'ny toerana rehetra zay andehanana naiza le ianao dia asarotina mihitsy dia rehefa miresaka kely amina tompona ndraikitra dia miva ihany le izy zany hoe efa teny iainana le izy zany fatatsika tsara tamin'ny fotoana any fa hoe raha hiditra anao examen tsy mila manomana vola ohatrohatran'izao mila zany ny iainana eto amintsika ka tsy maintsy ajanona resaka tontolo iainana ndresahako Madagasikara ve dia tsy maintsy angataka vola foana anao mpangataka mba hoavitra voavitra ty firenetsika ity ny vola tokony ho an'ny ministera ny tontolo iainana aloha sy ny lovainjafy ary amin'ny faraparany ary ampivoambony ary tena kely nefa io le mampiavaka anao zao fitenin'ny professeur Willy Andrembolo ty ianao tsy afaka iainga amina zavatra tsy anananao foana raha teo anakarena vola tsy anananao tsy afaka miainga amin'ny vola ianao fa mbola boka nitrosa alohan'ny taranakisika zao ohatrinona tsy mivola zany ny anananao fa inona ny zavatra anananao afaka mamelisitra ny anananao tsy andeha lavitra io zavaboary io mampiavaka amin'ny Madagasikara tsika tsy manana Tour Eiffel tsika tsy manana statue de liberté tsika tsy manana pyramide d'Égypte tsika tsy manana muraille de Chine reo na tonga avy amin'ny vahiny hitsidika an'ireny fireneny reny inona na tonga avy amin'ny vahiny eto aminao reo biodiversité lémurien orchidée tanala io zany mila atao tsara tantana io no ny olona raha kristianina izy mba te hitan'izany Jérusalem zany izy indreky fiainana mba andeha hoany raha silamo izy mba te hitan'izany lameka zany ary za ito dia efa miteny raha olona tena tia zavaboary izy te hitan'izany Madagasikara paradise of nature zany izy eo amin'ny fiainany Madagasikara na tsy hikitika ny eo ambanin'ny tany azy aloha tsika zao fa io eo ambonin'ny tany io fotsiny
no voakarakaratsika afaka mandroso ty fireneny ty. Costa Rica zany firenena kely ao Amerika afovoany, kely tsisy dikany raha mihoatra ny areny Madagasikara ny areny Costa Rica eo amin'ny fa fizahantany ray faingo 7 lavitra milliard 1,9 milliard de dollars ny vola ampidiriny Costa Rica resaka fizahantany fotsiny. Izy tsy manana zany maramily zany fa polisy ny azy, izy tsy diso laharam-pahamehana. Madagasikara angatany miady firenena général eto amintsika tsika diso laharam-pahamehana ary io firenena kely io mampiditra n'izany volo zany resaka fizahantany fotsiny. Miresaka primaty ianao professeur, io koa Rwanda ihany koa zao anisan'ny tafiditra ao anatiny. Voalazana Rwanda firenena kely ao ampovoany eo akaikin'ny Kenya, Ouganda, République démocratique ny Congo, ao misy ny Rwanda, firenena kely. Firy nisan'ny primaty any aminy ohatran'ny antsika zany primatsika de ny Lémurien 420. Firy ny Madagasikara 12 ary ny Rwanda tsy zanatany eo amin'ny dolodolo fa ny montagne de gorille zay atongavan'ireo mpizahatany maro be any aminy de mbola misy eo Rwanda, misy eo Ouganda ary misy eo amin'ny République démocratique Congo. Ny antsika izy 12 zanatany dolodolo eto amintsika ihany misy azy fa manino Rwanda ny azaka zanyn'olona raha iresaka fizahantany mantsika reto zavatra anankiroa reto no lakle ho an'ny fizahantany voalohany filaminana ary fahadiovana. Sécurité ny azy na andeha ataoko hoe sotry ary ny tomobilinao napetraka ao amin'izao fotoana zao de makeny akatso ianao veriny eo anao ao ny ordinateur anao tsy izy mikitika. Fa nga tsy azo atao mametraka an'izany filaminana sécurité zany eto Madagasikara raha tiatsika roborobo ny mpizahatany eto amintsika. Ary tsy mamelanja ny siansa le olona eto Madagasikara zany olana ngeza be mihitsy sy ny gidro ndray vena mena lanja zany adevitra mandany jiro zany foana andrenao. Mialatsiny tompoko io azo ampiasainao amin'ny W am-piangonana io iza namboly an'io tsy olombelona namboly an'io io azonaly io reo Lémurien reo namboly an'io 10 taona tapitrisa 50 millions d'années. Reo zany le asa ataon'ireo gidro reo tsika mamboly azy zao kininona koa moa namboly atsika mialatsiny azy resaka sapin. Professeur misy milaza hoe tsy avy eto Madagasikara kininy fa ohatrany tsy avy eto Madagasikara fa avy any amina Australie any reny kininy reny fa alohan'ny atongavako an'izay faranako le Lémurien teo. Le Lémurien teo firy ny azo amboletsika isa-taona eo manao fambolekazo Lémurien tompoko nanao an'io gratuit maimai-pona hatramin'izay nitazona an'io aly io. Ny dikany zany avelao izy eo aza samborona le Lémurien 28 000 Lémurien epelatana ny olona tsy nahazo alalana avelako eny amin'iny nefa le biby mampiavaka anao le panda anao. Kininina mbola amboletsika sapin mbola amboletsika kininina sapin zany kininina aloha zany natsoina hoe buveur d'eau ny anaran'izany mitroka rano grave be mihitsy zany ary zay tany misy kininina rehetra tsy mamela zavatra hafa izy maniry eo akaikiny malaika fa azo ampiasaina ny kininina anaovana hoe anaovana fanaka andrahoana sakafo fa amin'ny toerana tokony ambolena azy izy ambolena fa raha vao manakaiky ny ala voajanahary io mampamango ny ala voajanahary izy maniry malaky be ary ny zanany tsy mamela afo mamela kininina satria troan'le rano de mafy be ohatran'ny vato. Etopia nanenina namboleny kininina ary natonga ny Etopia satria nampifretika rehetra ny troany kininina dolo de kininina koa vena de tsika entina mpahamaintso amin'ny Madagasikara. Kininina tsara le tsara izy ary ny sapin amin'ny asida ny raviny tsy mamela zavatra fa maniry eo akaikiny koa le azo zanatany amboleo reny toerandreny faritana fotsiny zany ny toerany eto atao ambolena kininina anaovana kitay anaovana charbon de ampiasain'ny olona tsy mampanina atsika raha mbola anatin'ny 3 taona mety mbola tsy afaka amin'ny fampiasana charbon sy kitay tsy mampanina iny fa ny olona tompoko efa mieritreritra ny éolienne zany raha makany Allemagne ianao feno fa manino Madagasikara tsy afaka manao an'izany anatina angovo azo avozana zany ty professeur. Zay ary ny kininina iny tsy azo ampiasain'ireo biby reo satria be tanany be anina be mihitsy tsy mety an'le Lémurien io plante endémique io ao ny misy an'ireny le plante médicinale le anaovantsika fanafody hitadiaviny amin'ny velany mampamango dolodolo ane zany rehefa lasa zay efa lasa inona zany no tokony atao voalohany indrindra hoe misy vahaolana ve reo ala kely sisa tavely efa latsaka ny folisan-jato tompoko ny angavy atanandreo mihitsy ny amin'ny fomba rehetra andao arovana reo air protégé kely tavely reo raha ilaina
fiarovana andreo fanaovana fefy andao atao an'izay satria afaka fotoana foy anjavona microcebus berté fambaraka eran'izao tontolo zao zany eto Madagasikara ary za moa nyteny tamin'ny tompona andraikitra teto mihitsy hoe tena mametraka amina position faible nareo ataoko ahoana ny teniny africaine sy ny aziatika maha président IPS hoe tsy mahazo manao an'izao na tsy mety zao nefa nentena ninao ary tsy vitanao akory ny manana mamenatra zany sangy le malagasy mihitsy zany mahafinaritra amin'ny malagasy moa amin'ny lafindray dia zao malagasy tsy mety ampediny napediny mpanao politika ary tsy miady zany ny malagasy ny mpanao politika miezaka mampiady malagasy fa mampalelo an'le malagasy fotsiny mora fitahana ary tsy mety leo fitahana oloha professeur nisy fotoana tena hoe tafiditra ao anatin'ny kolotsaina na hoe fomba mampanao ny malagasy le resaka doro-tanety misy mihitsy aza hoe rehefa iverina amboly zany de tena fananina dorana mihitsy le tanety de iny labeniny lasa zezika sy ny salam zany manahoana ihany koa zay zavatra fomba fanao taloha zany raha tambola vitsikely ny olona vazony tsika zany resaka hoe carbone zao mantsy miala resana foana le hoe mivarotra carbone reny zao raha nazavandreny amin'ny olona anao raha mbamy be mihitsy ny tara-pahalalana tsy ho azony olona mihitsy ny reny ary reny ny amezana vola ny firenena marobe zany Gabon zany Suriname zany couverture forestière andrareo efa tonga any amin'ny fitopolo valopolo isan-jato mihitsiny ary zay nazahoany volana satria iny le gaz carbonique CO2 eny amin'ny abakabaka iny sotomony le azo de tazominy ao fa izao inona moa zay le hoe séquestration ana carbone tazominy ao iny de ampiasainy iny zay anaovan'le azo azy ameny fruit de ny azo moa fatatsika tsara ny asa mifamamy rano ary eo tsy resaka député sy ny resaka fampitehana ny tontolo ihany fandray dolodolo mantsy zany de rehefa doranao nefa le titana le rien ne se perd rien ne se crée iny le carbone le CO2 iny le tazominy tao miverina eny amin'ny atmosphère ndray zay ne le hoe mimafana ny climat ary raha mirotsaka ary ny orana pluie acide le trondro zany trondro acide de tsy velona koa le trondro ka matetika mandory le olona nety zany taloha fa tsy mety tsony zany zao efa be mihitsy ny teknika azo atao anatsarana ny vokatra amin'izao fotoana zao ary matetika eto de mialatsiny fa mitodika andreo solomavambahoaka misy mampirisika hoe zay olona fitsinjovan'ny vahoaka ampirisiana le olona ndoro-tanety fa hoe mahantra ny olona ka itontolo iainan'io mampahantra olona ka ary eto ary de marahelo mihitsy miteny Madagasikara efa potika ny tontolo iainany mbola misy firy zao en instance reo air tsy mbola protégé koa izy le toerana mila mpitantana zay misy mpitantana fa tsy avoaka amin'ny fitondram-panjakana gaga ihany ianao hoe inona azy ty ary ny vahiny le mpamatsy vola tsy manome vola rehefa tsy misy mpitantana ara-dalàna na tsy mamoaka amin'ny fanjakana misy an'izay engagement zay ka iverina teo zany any be alanany zany ka ny ala ao no mamatsy an'le tambary 15 000 hectares de ohatran'izany koa ny mahadrotrike le député zany apprécien'le olona anapodika ala andoro-tanety de fizy mitady barrage tsisy rano tonga ao ary zay le teny hoe aloha hiakatra ny niveau an'le député hiakatra ny niveau an'le filoham-pirenena mba olona manam-pahaizana ny miady hevitra fa tsy olona ametraka olona eto amin'ny firenena de ny apitso tsy tompona andraikitra zany foana neto amin'ity fireneny ity isanandro mametraka olana de aveo tsy mivaky loha de mandeha makany an-dafy mandositra any an-dafy zay foana ny zava-misy eto aloha ifaran'zay aloha ifaran'zay professeur Jona raha tsy mba zafy rehefa meno fanekevitra ao zany de hoe ireo le otrikare na ireo le arena ambon'ny tany ananatsika reo zany lo iverinao fa laharam-pahamena indrindra afana mampandroso ny Madagasikara androantsika raha mijery ny ta ny ataontsika hoe tany mpizahatany tonga eto amintsika fotsiny aloha de tena hoe malahelo milaza aminao izy lay artiste zay fa nilatsaka be zany tsika miresaka amin'ny tompona andraikitra moa anao de hoe noho ny coronavirus nianina de tsy tavaverina hatramin'izao fa rehefa mijery zany ianao de tena hoe miena sahala mifianantitra zany tsika hatrany amin'ny ataontsika hoe avy miheny miiba mihitsiny zany ny favitriny ka raha ohatra ka iverina zany tsika anatsara n'izay tontolo ny fizahantany zay inona ny lara-pamena amin'ny seritry ny fizahantany zany amin'io zava-misy eo inona lara-pamena amin'io tontolo iainana sy ireo le ara-voajanahary efa nanatsika ireo raha tsoky zany fantany inona le tokony atao zany androany fa io aloha ny situation atsika zany na ny fitaovana nanatsika na ny vola ampiasaitsika sy ny salam zany farany saika adiniko satria nisy nanavatra hoe ny billet d'avion makaty amintsika ho ny professeur tsy haiko na fantatra fa lafo ihany koa
no makaty a Madagasikara de alondrareo maketsy a Maurice aiza lisy teo tsy hitako lizy mialatsiny professeur saika dimy kely ny seritry ny fitaterana nabakabaka ihany keo natamatra ao anatin'izay rehetra zay sotra be dehibe anao Gasikara ninona ny azo atao za de mamaly foana fa misy ny azo atao fa misy foana le tsy hoe volonté politique avy amin'ny fitondram-panjakana milaza fa ndrehetra ny nandalo coronavirus ndrehetra ny nandalo an'izany ary zary mitritra fa raha nisan'ny maty teto Madagasikara sy nisan'ny maty amin'ny velantany mbola vitsy ny teto amintsika fa raha nisan'ny mpizahatany tonga any Maurice ny mpizahatany firy-taona tonga eto aminao enim-bolana de azondrareo Mauricianina kanefa inona ny tena arena Mauricianina moa ty saika hoe touriste balnière ny tena tonga any mijery any amin'ny torapasika Madagasikara zadiny fa manana torapasika 10,000 kilometatra efa voatsika lavitra Mauricianina ndresaka biodiversité moa zany de efa tsy mitely Maurice fa makany ny olona fa maninona voalohany aloha fivarotana an'ity tontolo iainan'ity le arenantsika tsy mbola ampy mihitsy ntsika tsy mahay mivarotra ny arenantsika kinitsika koa ary mitaveravera amin'ny papier antemora zao Mauricianina manana brevet nefa ny anenarana ary hoe papier antemora ka makany ny olona satria za kosa aloha za pakany Maurice efa nandeha hitanao mihitsy fa raha tonga eo amin'ny aéroport zay anao miantsoantso mpitondra taxi fa tena hitanao hoe olona éduqué tsy manararotra raha eto Madagasikara ianao tonga eo vato raha tsy malala le vahiny takin-drala 2 millions iny tonga ty amin'ny ville rehefa tsy mahafantatra tsika zay tia kely manararotra le olona misotona ny entany olona zany zavatra any na tonga ao amin'ny aéroport fotsiny ary misy aéroport eto Afrika eto tena ny olona rehetra ao anatin'ny aéroport le police ny tena corrompu dolodoly zany ve nititsika angatana ihany koa mbola misy misongonao maninao etsetretsetra avelakeo io nefa ny vitrine voalohany hitan'le olona rehefa tonga etsika azo atao tompoko manamboatra an'izany mba hoe Madagasikara destination aty amin'ny Océan Indiana alohan'ny hitany an'le varika aloha hitany an'le hospitalité malagasy tsisy an'izany tsony zao hoe mandeha ianao toetsaina ihany koa zany toetsaina ary fitaizany iny mbola ao anatin'le fanabiazana mahafaly fotsiny zao voainga zay tsy ampiray volana zay manao an'le hoe référentiel de formation zay karakarain'ny ministèren'ny enseignement technique sy formation sy ministère en tourisme zany hoe amoaka guide expert tsika amoaka module ka io zany entina ampianarana mba ohatriny hoe tarikala tena manana ny fahaizana ambony ho an'ny primaty ho an'ny ethnobotanika ary ho an'ny ornithologie resaka vorona iny zany le fitaovana fa ny olona raha tonga eto za tany Italie voangana ray volana mahery azay tany de mijery ianao aty Madagasikara tao amina fiangonana ankiray manao cache-bouche tolotolo le olona rehetra inona ny eritreritro raha any anao mahita an'le izy tena mbola coronavirus be zany any Madagasikara any satria any ianao am'izao fotoana zao tsisy olona zay olona manao cache-bouche indray no atahoran'ny olona andosirany olona hoe mety mbola tsy salama zany ianao fa any ianao mijery an'le izy zay fahitany olona azy hoe tena mbola grave be zany ny coronavirus any Madagasikara averiko any tsy eto Madagasikara fa eto amintsika mantsy ianao mitandriny etsetra mety izy raha eto aminao no mijery le maso mijery eto avy eo indray ianao mijery amin'ny vaovao hafa feno gendarme sy mahana ny erana analakely tana ny dididina ny 13 mety eo mola izy tany miady zany le Madagasikara inona ny touriste entinao am'izany coronavirus mbola tsy ala zany satria mahita an'ireto mbola mikasy-bosy be reto ny feno maramila sy anina eto amintsika le izy hoe mpanohatra mety hidiny eo mety isy korotany eo zany no hitan'ny olona ny velany any de ny olona tsy maharisika lafiny eo mandeha eto amintsika zany tafiditra ao anatin'ny dolodolo eto am'izay ary za de efa niteny mihitsiny zany touriste 1 million zany sinoa fotsiny de efa mafeno an'izany ao anatin'ny taona ray ny toerany ipetrahany tsy problemko anjaran'ny fanjakana sy anjaran'ny ary misy olona vonona mihitsy ameo an'le olona fotsiny fahaizana mandray olona any am'le vondron'olona fotony rehefa tonga ny olona rehefa tonga tsy tia andany vola amin'ny vily izy fa ahitan'le biby any andasy be ahitan'le biby anyrany am'ireny toeran'ireny ameo an'le olona ny fahaiza-manao am'le vondron'olona fotony satria tsy maintsy miainga any amin'ny vondron'olona fotony mipanapotika any ary mpanavitra koa any formeo re tompoko ameo fahaizana amampanao reo vondron'olona fotondreo hitatana an'le arena voajanahary eto aminy fa ohatrany hoe mangataka foana ohatrany hoe efa zao moa zao zay fanjakana ame mangataka nataony hoe mahay mpangataka androsy zany natao hoe tena nahy mihitsy fa nahazo vola ary raha ohatra ary kamery ianao no misy mpitondra fanjakana am'teny de mangataka rehefa tsy mangataka eo de ameny rehetra tsiny mpangataka fanjakana tsy tavavoaka zany firena mpangataka zany tsy misy maratsy ny leo matsy any komoritsika tsy misy maratsy an'izany fa saingy lasa resaka amin'ny be dehibe zao no mahazo atsika izany tsy ataon'ny olona tonga etony olona eo amin'ny aéroport izy vao mahazo toroana ohatra amin'ny ohatriny ianao makany sakana ny olona tsy hivoaka firy ny olona refugé vizany eo
zany sa satria inona mahanitra ny teokarenao ka ny vahaolana zany misy ny fizahantany a ny hotely azo atao mame fiofanana ny olona andray vahiny a ary manatsara ny toerana manadio ny toerana mba tsy Antananarivo no anisan'ny ville anisan'ny maloto indrindra eto ambonin'ny tany a tsy mifisian'ny tambary eto Antananarivo tafiditra anatin'ny culture tompoko kolotsaina teo andrenam-ponomerina teo betsy mitantatra ny kabary a kolotsaina fa ty fanatototorana tanimbary tsy ampiveranty a maty le ambany tanàna fa de bravo foana ny tsika zany dibodrano a ohatrohatran'izany de zao fotsiny zany teny hoe lémuriana tsona hoe espèce en danger tenentsika foana zany fa zasy ianao io a espèce en danger zasy malagasy miresaka aminao io satria ny taninao rehefa tsy anao tsony ny tompony kanefa misy manampaizana ihany eto a saingy le manampaizana manao tany ohatrany hoe zanaka malagasy te andositra ny velany dolidolo fa tsisy te hijanona eto vokatra le zava-misy eto raha ohatra ka satria somary akseny professeur ana amin'ny tena fizahantany sy ireo le biodiversité atsika ireo zany tena hoe ananatsika an'izay tomban'izay fa izy koa nge misy miresaka akoatran'ireo tsika ihany koa manana tamin'ny malalaka ny fiompiana sy ny fambolena manao ahoana ka zay ny ilazako hoe raha reo ve professeur afahantsika mivelona afaka manome karazana mode de calcul ihany koa ve professeur satria tsy ny rehetra no misehatra ny tontolo ny fizahantany tena kely ihany zany le cercle an'lizy maingy vaty amin'ny chauffeur guide resaka location fiara sy nohatr'izany hôtellerie sy ny de tapitra eo de ohatrany ahoana zany afaka tonga de manao démonstration mihitsiny zany hoe afahantsika mivelona mahatafitatsika ireo amina mode de calcul tsotsotra tsy fantatra satria maheno le humoriste fa de ohatrany gaga be andrika ny azy zany de tsotra gasikara Madagasikara zany tsy tokony hanafatra vary ary aloha tsy atao resabe fotsiny izy ohatrany hoe isaky ny 50 dia ampanantenanao ka volana sikitana ohatran'izany le olona raha izaho mihitsiny zany tsy movoka vary zay vary vokatsika eto rakano moantsika ahoana fomba ivoahan'ny vary amin'ireny toerana lavitra indrindreny amboariny lalana ataovy fomba am'izay fotoan'izay ianao a tsy nitantsahany velany iny foana moa resamin'ny mpanao politika sy voiziny a ohatra ny tantsahany velany ray no velomitsika manafatra vary any satria le stabilité politique vitivity kely io ny tsy njovona fa tsy mitsinjo lavitra tsy manafatra vary Madagasikara sy vokatra kety no antsika ary tsy famoahana fakana matière première fotsiny Madagasikara na vy io na somay na ninona io fa etiny vokarina zany ny nataony Rwanda tsy sava-baovony zany teneniko zany mamorona asa izy am'izay fotoan'izay ary tena ataon'ny fanjakana défi zany apio le tantsaha malagasy tompoko ary manampaizandreo aseovy manao fahagagana zay anatin'izany za indroany resaka tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina efa niona tamin'ny filoham-pirenena Ravalomanana efa niona tamin'ny filoratsiraka enim-bolana alohan'ny nafatesana izy iny a efa niona tamin'ny koa tamin'ny sary mo ao anatin'ny boky zany sary zany a tamin'ny Rajonary Mampianina napitany zavatra ohatrohatran'izany mety betsaka niona tamin'ny rareo de tsy tadidiny le izy fa Madagasikara zany a tsy tokony atao fakana matière première fotsiny fa eto amintsika na hodiny a na ambato vizy na izy reo orinasa mitady asa zany nataony Rwanda mamorinasa ho an'ny tanora ao aminy ary condition fepetra takiny zany fa ninao eto a alain'ny olona de anao ndray mividy zavatra lafo rehefa avy eo ary zay le ratsy be andre manana le nationalité de avy eo ny vidiny iny a firy avo eny ny viriny eto rehefa avy eo ary zay no olana am'le manana reo filoham-pirenena na tompona raiky mpanjakana tsy mifolo ihany moa fa misy ministre maromaro manana double triple nationalité lehibe anandro mpanjakana zay ny olana am'ireo satria rehefa tsy mandeha ny de efa nivelana izy zany fa tsy tokony amoaka mihitsy ny fakana matière première fotsiny firenentsika fa eto na hodina zay manaiky an'izany de mijanona zay tsy manaiky am'izany de mandeha izy zany nataon'ny Rwanda mahita asa ny tanora miroborobo ny toekareny misonitra ho azy zao anao zao raha vao naiza lianao vao hoe Rwandais ajaijai'ny olona zany satria mipetraka niady adipoko natrehan'izany ny famono zany Madagasikara tsy niakatra an'izany mampalahelo hoe zany hoe ny université atsika mbola orina mokadisy eo tany niady nefa be dibe manampaizana io saka ina moa fanalamango io a tetony iny ameriny moriny ina moa ny zareo Afrika atsimo no nianatra momba ny fambolekazo tao amin'io fanalamango io ny anazy zao miroborobo fa nitsika mitsopozipozy zany ve de tsy ambo resaka ampopo rehefa ianao mpitondraka tsy manana an'izay ampopo zay a sarotra be mihitsy ny mampandroso an'le firenena satria raisinao normal filoham-pireneny a Lincoln no niteny ny université ny anarako tao amin'ny Stony Brook University tao New York zao niteny I like to see a man proud of the place in which he lives inona ny dikan'izany mahafinaritra aho izy mahita olona
faly amin'ny toerana vovonenany ndikan'zany a ampandrosoy le firenena ataovy madio a tena filoam-pirenena zany a manaraka dolodolo ny olona madio ny anay tsy mila olona hoe tsy maintsy ny commune mamafa ny université na olo le olona alumnay na le olona antitra tao langue no mamafa an'le toerana satria tia hita toerana mahafinaritra izy tsy azo atao ve zany eto Madagasikara ary eto araka mba mialatsiny aho fa maro mizaha tena ohatra anankiray hoe sarotra ve no mitondra malagasy za manao hoe tsy sarotra maro mizaha fito taona zay a 0 feu 0 charbon toerana tantan'ny gerp eo maro mizaha itsakaiky nandasy be marina fa kely le toerana raha mety zany eo maro mizaha raha possible zany eo maro mizaha ahoana tsy mety amin'ny toeran-kafa eto Madagasikara fa ohatrany hoe efa fahazarina mahita tanety mirehatra ary zay zavatra zay a io zavatra ataona eo maro mizaha io ny tiako atao manerana amin'ny Madagasikara ary tiako atao manera-tany amin'ny mahafoloan'ny IPS satria ny olana mitovy ihany ary zay mihitsy ny eritreretina hoe mba atao satria io zany a ohatra anankiray tantsaha ohatra ny rehetra zay vao tonga atao de hoe angalatra ny taniny anay gerp fa izao le olona tena ny fikambana mpiandrikendri-toana efa niova dolodolo zao nisy fikambana mpiandrikendri-toana anay dolodolo tao talova efa tantara zany sisa ankehitrina efa le olona efa miova ny farim-piainana efa misy mananjanaka mianatra ty amin'ny université le vokon'olona tsy zany ve ny tanjotsika ny 20 isan-jatony 5 isan-jatony ankizy rehetra mianatra ao amin'le sekoly zany ny tanjotsika nde mavaposy professeur satria ohatra zany zao raha miresaka an'ireo le karazana fifanaraha-mpiara-miasa eo amin'ny fanjakana malagasy reto le mpampiasa vola dry na ny fitsandrana vaventy ny resanao teo hoe matetika lasa lay akora fototra ny alainy eto de lasa de miverina avany amitsika kanefany anisan'ny mametraka olana ihany kio ny eo amin'ny lafiny ny fafahatsika mihitsiny mety ho arabola mety ho arakolona ihany kio inona le arabola tsy mbola tafiditra anatina ataontsika hoe industrialisation Madagasikara ny fametrana sy ny fananganana an'izany ny vola ihany koa afana mametraka an'izany raha ohatra ka metraka condition ireo mpampiasa vola na ny beurre tonga eto amintsika ahoana ihany koa lay olombelona efa manana ny atao hoe manampahaizana technicien ohatra io zao tsika miresaka fasy mainty zany zao manana technicien afaka hitantana an'izany satria marina fa hoe manome asa ho atsika fa tsy zay rehetra te asa de asa satria mila faiza manao manokana zany na de hoe fasy mainty tia anamboarana batterie tia anamboarana loko tsy fantatro misy réalité ohatrohatr'izay ihany ko professeur ao anatin'le izy so de hoe manofonofo io Gasikara tsy maintsy miainga amin'le hoe inona tokony laharam-pahamena tena laharam-pahamenatsika be de be ny havana namana maramila tena laharam-pahamenatsika ve manana an'ireo général be de be ireo mialatsiny atoko efinareo manaja anareo a zany tsy midika fa raha tsy midika an'izany zany a na mifandaminana an'le volana a toe-bolam-panjakana le budget izy zany priorisétsika zany zany de efa voalohany indrindra efa olana eto amintsika famezana laharam-pahamehana resaka varotra io ary resaka fanaizana mandresy lahatra tsika zany tokony ho sa mila fahasahina ho zany mpitondra any aloha de sa fa tsy olona manao manaiky fotsiny fivarotana sy fahasahina ary rehefa sa ianao a rehefa tenenao vaoka miafitsika amin'ny rotona zao a mba iza mihitsy zany mpitondra miafitsika aloha mety miafikelintsika rotona fa orinan'izao tsika milamintsika amin'ny vary teneny le vahoaka zarao azy fahazafenina ampy azantsofirana izy zay mantsy ny problème mpitondra eto Madagasikara rehefa tonga amin'ny fifidianana de tena ntiaka angatsamonio de aveo antsiranao le vahoaka na miona ampanao gazety ary tsy sa intsony na miteny kely de mandositra de mametsiny ray de etsetretsetra fa azantsofirana izy resao izy ampafantaro azy ny ao anaty volany ampafantaro azy le fanamby miara manatrika ampafantaro azy de miara manatrika etsika averika any le resaka vary teo nandaotsika tsy hanafatra vary intsony fa zay vokatritsika eto a dikan'izany zany mila fijerevana andretatsa ataovy amboary ny fahasalamany amboary ny sekoly anarany zanany amboary zany zavatra any azo atao fandripahalemana eto amin'ny malagasy maramila malagasy mantsy zao a ary za moa tena mbola hatram'izao tsy mety adiniko iny miantso amin'ny filoha kagametsika eto a inana vokatsika maramila malagasy miatra miady amin'ny dalo reo dalo reo vahiny nga reo dalo reo malagasy ny reo de inona moa ny eritreritry le filoam-pirenena Kagame mahita an'ireny zavatra iny hoe miady an-trano ny malagasy mirehiretsika hoe de iny le maramila niady tamin'ny dalo nafa dalo be dehibe ago malagasy reo mivononao reo ka zany zavatra any zany a matoa ny olona nisy toerana mihitsy nyteto be dalo ny tanora raha tsy resaka fa tsy menabiny a le tanora zany miteny le tanora hoe mbola 17 taona 15 taona efa misy dalo zala de ny ray aman-dreny mba miteny amin'ny any hoe nareo aza manao ny asan-dahalo io a fa raha maty any nareo matotra ny fatina ambo matotra ny fatina lika nareo de mamalo ny drala hoe fangamo fiainana ohatran'izao tsy efa ohatran'ny fiainana lika fangamo misy mivaky loha aminay ianao faly mametsiny fotsiny hoe jereo fa misy dahalo misy fanfataro moramora miteny hoe mivaro tena le olona moramora miteny hoe varo lavo le izy fa izy very asa ianao tsy mahaforinasa
izy tsy malofatrano miofatrano miakatra foana mora mametsiny de ity hoe secte be deaibe mipotry ty mifamitaka itsitreitsy mora mametsiny fa ny réalité tsy mihinakanina tsony tompoko ny olona zany jerevana ary atreo fa azantsirana ny fampanananasa ihany ko fampanananasa ny olo ary atao virere zany fa tsy anaovanao fitaka kely fitabitro ary hoe zay a tsy te hiteny an'ity zavarity fa ho teneniko ihany reo ambassadeur misy eto Madagasikara malala ny zava-misy ary misy ary teto a alohan'ny niona tamin'ny filoham-pirenena niona taminay izy aloha niona tamiko izy zany maka renseignement aloha maka renseignement izy ny resaka tamiko izy aloha alohan'ny niona mamantatra ny zava-misy efa mafantatra izy de efa nisy nyteny amin'ny hoe resort retolo reto zany hoe aza mieritreritrina reo fa tsy mahafantatra ny zava-misy reo ambassadeur reto reo mahafantatra ny zava-misy fa langage diplomatika iny misy zao ino no eteratsika hoe niaranaka sary io ny ambassadeur langage diplomatique zany win-win foana tompoko inona tenenao win-win fa tsy langage diplomatique fa matoy izy eto a tombontsoa amin'ny fireneny tadiaviny foana te hiaro atsika te hanampy atsika reo ambassadeur lehibe miaro tontolo iainan'ireo fatany io zava-misy io fa tsy miteny reo miresaka aminay koa reo tompoko fa nareo mpitondra fanjakana de tsy maintsy miresaka aminareo reo fa izany zavatra any a ty fireneny ty raha manana samy tompony ty mpitondra mandalo a fa niratra petrany kosana ny zavatra tsara petrany a de mitoetra isaky ny raisin'ny tanana malagasy hoe de potika foana tena ratsy ve frantsay nanangana ny université nanao ny lalamby rehefa ndraisy tinanatsika izy de potika fa tsika ny tsy naina ampiasa azy professeur Jona Ratsimbazafa efa fandarantsika adevitra tiako ampidirina manokana ty satria matetika moa zany malagasy mahafantatra anao rehefa mahita ny professeur Jona Ratsimbazafa de matsiaro foana ianao ny hoe anisany voy manome lanja ny atao hoe lémurien ianao zany indrindra reto le tena hoe mampiavaka atsika malagasy reto mba anaroloatra kely ihany satria io zany zao andray ny lalaon'ny nositsika isan'ny tafiditra ao anatin'ny atao hoe sary famantarana ofisialy izy a asa mba manahoana aloha ny fifaliana ao anatin'izay a fa ny loko fotsiny no misy ny loko arc-en-ciel iny a mety aminao ihany ko ve fa tena ampidirako an'izay resaka zay de nisy fotoana ianao niantsoantso tokony efa mba ampidiritsika ao anatin'ny emblème ny firenena am'izay ty resaka lémurien ity fa tsy eo le omby itsony ratsorina zany le resaky de ampidiriko kely le adevitra hoe fa maninona moa ianao no miteny an'izany inona ny antony ao anatin'lisy satria rehefa miteny koa ianao hoe Madagasikara de omby no ao an-tsaina avy hatrany ny gasy raha teo ihany koa raha misy fahoriana eo ny omby raha misy fifaliana eo ny omby anisan'ny emblème atsika ihany koa professeur Jona Ratsimbazafa ya sotra betsaka Gasikara mahafinaritra amin'ny fanontaniana fa maninona ny omby resana foana za ty omby za ty en'omby tsy végétarien aloha fa na izany azy tsy de mihinana hena be tsony aloha zao firenena rehetra manana mampiavaka azy ary reandre fireneny reny fananana an'le zavatra mampiavaka azy aloha ny omby oviana ny omby ny tonga teto Madagasikara ny omby tonga teto Madagasikara tamin'ny fotoana nahatongavan'ny olombelona teto zany hoe tsy avy eto Madagasikara zany ny omby bary hoe efa nisy rasy ohatrohatran'izany resaka zany million d'années ny resahany eto fa tsy resaka 2000 ans Madagasikara lémurien marina zany efa nisy fotoana mihitsy niary ny kikikako hoe ry gendarmerie pirenena ao mba hovay am'izay io omby io atao vy lémurien io mibibinao io le hoan'ny tanindrazana io le mampiavaka anao ataovy an'izay mijery ianao ato génie militaire omby ny logon'ny firenena moa de omby eto ny université Antananarivo ary mbola omby ny omby tompoko tsy ny malagasy irery ihany manao ny omby zava-dehibe antany io ary mandehany amin'ireo firenena afrikanina rehetra reo ianao fa ny omby tafiditra ao anatin'ny culture andrareo ihany koa tsy ny malagasy misy moa sasany eto Madagasikara ihany hitany de ny tsika malagasy ny omby tavondrana tsy ny malagasy ihany ary ny andrareo indiana ary misy omby karazany omby ivavahana mihitsiny misy omby ivavahana mihitsiny ndikan'izany tsy ny malagasy rery ihany mamelanja ny omby eo amin'ny kolotsainy fa tsy ny malagasy rery ihany koa manana lémurien nefa ny tsy ny malagasy rery ihany koa manana lémurien malagasy rery manana lémurien raha nitoerana ny mpona reny lémurien ny velany reny teto de teraka izy tany fa tsy afaka andangy mihitsy ny reny hoe teto aminay fa mipey mpivoarany
siansa raha ny etika zao tontolo zao manaiky fa Madagasikara ny Lémurien zay moa tamin'ny Covid teo moa natonga hoe miara ny Lémurien fa le olona tantara hafa indray iny jerevinao États-Unis inona ny emblème États-Unis Bald Eagle le aigle be iny endémique zanatany any Amerika avaratra iny inona ny emblème ny mampiavaka ataony ampiasainy zareo Sénégalais lion indomptable iny lion iny fierté ny fananana lion inona ny endry zareo Ivoriana éléphanta inona ny endry zareo Australiana ny kangourou zany ny olona ny ananany rehefa eto Madagasikara ianao za tena faly ary misaotra mihitsy ny loha engany ka isiany jeu des îles nanao an'iny na de ny lokony atseo iny le Lémur Katalo zava-dehibe aloha de efa zava-dehibe ny efa maky efa natao Lémurien efa nampidina atao bravo misaotra antsika fa tsy tokony hijanona eo fa mila mahay makasitraka ihany koa za tena misaotra mihitsy tena misaotra mihitsy rehefa manao zavatra tsara bagasiara tena tokafatsika sy isaorantsika le izy fa entony ianao any amin'ny raha fampianarana raha miresaka an'izany ianao amin'ny mpianatra malagasy sy mpianatra amerikanina raha hoe mamifantatra momba ny Lémurien za miteny hoe mpianatra vahiny malala zay foana moa principe atsika tsy manana tsy olona problèmetsika rafitra amin'ny problèmetsika système raha système mihitsy zany nefa tsy mandeha na corrompu filoha-pirenena aloha mazava ho azy fa tsy entina anjely ifidy malagasy tsy hoatsy tsisy raha vao tsy anjely io de tsy fidy zay olombela manana fahalemeny nitondra ny firenena io fa zao fotsiny za fa leo vao fitake fa mba aloha zay mba olona tsy mampanantena zavatra volana sy kitana sy zavatra tsy ho tanteraka akory mba zavatra tena mahita ary eto ary tehiteny hoe inona zany ary faniny zany mety tany apetraka gasikera manaraka za de apetraka hoe sy zavatra tsy ho ataonareo tantaraina hoe za raha tonga eo mivadiko tsy averako hitsabatsabaka fa tsy hoe tsy maintsy mandalo ny liste mivadiko no zay vao afaka mananitra zany le zavatra tsy ho atao no zavatra tsy ho atao teneno za de tsy ampiasa ny orinasa koa amin'ny tombontsoako ohatran'izany za de tsy anao an'ity za de tsy anao népotisme za de tsy anana an'ity ary za raha vao tsy lany eo hijanony eto Madagasikara miara-maty amin'ny sary reto izy mpanao rugby mba zavatra ohatran'izany mba zavatra fa tsy eto ianao no mampanantena azy volana sy kitana tsy lany ianao androany diny ianao no milefa de rehefa tonga anay de hiverina ty tsy mety amintsika zany zay eto zay tsy andositra eto fa miara-maty amin'ny sary reto izy mpanao rugby miara-maty amin'ny Palestine miara-maty amin'ny Palestine eto aloha hitantsika fa mbola tsara le Madagasikara tetony namelona atsika tetony mamelona sakafo zay ny tsy afozako an'leo Madagasikara eto mamelona sakafo hoantsika ary zay indrindra za mamoaka vary 10 taona l'hectare zany azo atao zany tompoko manam-pahaizantsika amin'ny fofifa vitsy zany fa omena vahana ve le manam-pahaizana ary mena an'izay défi zay izy zay fanamby zay ohatrany tsy de omena fa itsika ohatrany hoe vao manana olana kely de andao anafatra manafody andao anafatra vary avy amvelany de olona efa zatra mpangataka no entinao de lasa toetra le izy de zao fahantranao farany foana isaka ny zavatra rehetra eo farany Madagasikara amty tany maloto indrindra zao ny anisan'ny resaka enao farany foana ny dikan'izany tsy atsainy olona ianao rehefa tonga nyvelany mampalelo le izy ohatrany hoe zavatra negativa foana mivotantara za mba te hita zavatra mahafinaritra ary misy ny zavatra mahafinaritra ho tonga eo ihanytsika fa maharety zay ny itsika ka marana ny fandaratsika professeur nazanatra zany izy nefa tena meko apampitoana kely ianao io ny caméra io de mitodio am'ireo mpanaraka ny fandaratsika reo professeur ny afaka mifandarana andro satria tena nangataka fotoana kely taminao nampafantariko momba anao mba fantatry ny malagasy hoe mbola misy olona manampahaizana ihany mieritreritra nyity firenetsika ity ka milohany hitondranao hafatra ho an'ny malagasy professeur amin'ny manam-pahaizana anao satria averina foana zany atao hoe fuite de cerveau zany eto amin'ny fandaraka eto nahoana ny manam-pahaizana malagasy no mitsoaka tsy tamany eto misy anao ary hoe nivoaka tamina voaka ho docteur amina médecine ny malagasy anankiray ny ivelany ihany de ozy izy hoe raha miasa amin'ny cabinet eto ka ampitaina amin'ny cabinet na Madagasikara tsy hitovy vola raisiko ka de aloko mijanona eto sahirana any betsaka ny manam-pahaizana no mametra-pelana fao be mihitsiny manoloana ny raha-pirenena iny mba tiako amarana anazy hoe raha misy afatra ho an'ny manam-pahaizana malagasy mba hijery any Madagasikara inona no mety ambaranao azy reo raha ohatra ka mijery atsika izy tompoka sotra betsaka anao Gasikara tamin'ny fanontaniana inona le teny
ho ambarako amin'ny malagasy a piraitan'razana tia Madagasikara ty a de fonony zanahary ao atsika tsy haiko ahoana ny fahafantaranao an'izany tetsika no napetrany tia Madagasikara ty no mamelona atsika ary mitomany Madagasikara ankehitriny tomany Madagasikara ary iza no ampangina sy ampitsahatra ny ranomasina zahako ianao miano ahy io mandositra ianao androany satria tsy anjarako no ametsiny ianao satria na de misy zavatra tiatsika atao ary hampandrosona an'ity fireneny ty a ohatrany tsy afaka manao itsika za te hiteny aminao atrehintsika menakavy izy ty a olana atrehintsika menakavy izy ty a mbola azo atao manavitra an'ity firenentsika ty a ary zay indrindra ny hoe raha manginonareo misy ireo lanceur d'alerte misy maty vonoana satria milaza marina raha izany navelantsika anjaka raha matahorytsika tsy milaza ny zavatra tsy mety ary raha mpitondra fanjakana ianao raha misy zavatra tsy mety a zarao amin'le vahoaka e teneny le vahoaka e tsy ianao mpitondra fanjakana io no olako fa za kosa tsy te hita ny taranaka malagasy a ho mpanompo ny taranaka vianyvelany raha pitso sy rafaka pitso ka nyratra petrako androany na tsy fandraisako andraikitra androany de ny taranako ny taranatsika ny taranakao no izaka an'izany firenena manan-kareo Madagasikara ary aoka irery amin'izany ianao aoka irery amin'ny fananantemo malagasy ianao fa tsy hoe amin'ny volana jiona ihany vao hoe omentsika lanja ny temo malagasy eto misy moa miteny hoe eto Madagasikara ihany no mpitondra no mifandray amin'ny vahoakany amin'ny teny vahiny fa tsy amin'ny teniny aztsika amboarina zany aztsika voazina zany andao omena lanja ny fanabeazana andao omena lanja ny fahasalamana andao omena lanja ny fambolena sy ny fiompiana ary mitodika aminareo mpitandro filaminana ako raha nareo a tsy voatery hanonka-panjakana vao anaova zavatra tsika eto amin'ity fireneny ity fa marary le vahoaka e misy olona ny amponja amin'izao fotoana izao tsy ho mpitandro filaminana eo foana ianao fa za mamela tantara ratsy mampitondra fanjakana moa mandalo nareo ny eo firenena ombona nyity fa tsy anareo rery tsika samy tompony samy te hita nyity vory tsika aza mbola mino fa azo atao manaova Madagasikara mihoatra noho izany Dubai zany anatratra an'izany Rwanda zany fa tsy koviany olona reto folavitsika ka dia tolo le raha manana izy ty ka de ny aina mateza mankasitraka anareo tompoko nanaraka an'izao fandaran'izao mankasitraka anao Gasikara mankasitraka ny Real TV tompoko ary manona ny fiadanany tompo aminao manona ny fiadanany tompo amintsika rehetra sa manaraka an'izao fandaran'izao mankasitraka tompoko manona ny fiadanany tompo aminao ihany koa professeur fa tsy hoanay ihany fa sambatra hono ny manomeno ny mandray ary mirasoanao manokana hoan'ny ankoronanao manokana ihany koa ny fasahinao sy ny fitiavanao anty Madagasikara mamitsika ty satria rarony loatra raha toloran'ny olona zany mifankasitrana maro samihafa zany ianao satria nisy ezaka atao noho ny fitiavanao ny tanindrazana fitiavanao an'reto biby zay mampiavaka ny Madagasikara zavaboary mampiavaka atsika reto ary mampahery anao ihany koa satria hatramin'izay nahalalako sy nahafantarako anao dia tsy mitsahatra ny miady ho an'izany ianao ary tsy mba isan'ireo ataontsika hoe miova ny langazy rehefa ty ariana noho ny tombotsoa maro samihafa ihany koa sy ny zavatra rehetrarehetra fa de tena hoe mampahery miraso anao sy ny ankonanao mirary fahasalamana ihany koa professeur dia maniry mbola iverinanao eto amin'ny fandaharana satria tena hoe adido antandrazana ny ampy ny fandaharana salamtony miraso indrindra professeur sotra indrindra topo mankasitraka topo isorana manokantsika rehetra niaraka ny aritory taminay sy professeur tamin'ity ala ity sara amin'ny vokazonaly resakitsika teto ny mamba samy ho atelitsika tsirairay avy mandidy kosa raha ohatra ka tsy mety aminao dia azontsika aloha ny tanjony dia ho an'izao Madagasikara mamitsika izao mirary torimaso mamy ho antsika rehetra ny fandarana mamy fotoana ampitsindray toko lasy toko vavy veloma toka
Alcatel manolotra anao ireo amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny